Peki radio vavaka fiambenana apokalipsy toko faraka amby roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ny ambakarina efa miaingo ny ao amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho Aki radio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho Aki radio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraka amby roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ny ambakarina efa miaingo ny ao amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho Aki radio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho Aki radio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraka amby roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ny ambakarina efa miaingo ny ao amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho Aki radio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho Aki radio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraka amby roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ny ambakarina efa miaingo ny ao amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho Aki radio vavaka fiambenana vavaka fiambenana Alleluia amin'ny fivenia lehibe indray lasana babalany no amintsika amin'izao fotoan'izao dia manonona ny fiadanany tompo ho amintsika tsirairay avy amin'ny isa-tokantrano isam-batan'olona izay tratrantso eto amin'ity androany ity dia ny fiadanany tompony ho amintsika tsirairay avy matoky sy mino fa ifampahery aminao eto indray amin'ity androany ity dia tonga soantsika rehetra tahiny tompo dia maretatra amin'ny farana androany eo miaraka aminay dia tetena hoe tsy kisendratsena koa natonga tena misy raha ilany tompo anao ary maretatra amin'ny farana fa za matoky sy mino fa tsy haninanao koa ny adin'indray sasany raha antsika eto amin'ity androany ity milohany zavatrrehetra aloha mandrapatonga ana rehetrarehetra izarantsika ny tsodrano sy fampiarapantsika dia andolo antsika hivavaka metraka amin'ny fotoana eo ampiaratanan'Andriamanitra ka andohako androtsika nanambavantsika keke Randrina Sola ao Madagasikara izy mitondra antsika ao anatin'ny
vavaka fanomboany tay tompo a rana bavakike anao ny fitenenana. Azafady indrindra miandry kely vetivetsika azafady tompoko. Sotra betsaka pasteur na amin'ny fitenenana. Sao dia araka hivavaka ary isika. Jehovah-Andriamanitra rainay tsara indrindro, mitera sy misaotra ary mankalaza ny anaranao indray izay ny amin'ity fotoana lehibe izay omenao anay ity indray. Misaotra anao izay ny amin'ny tompon'andro fahavelomana izay mbola hitahinao anay. Misaotra anao ny amin'ny mbola fahafahanay indray androany Jesosy miantso ny anaranao eto indray, mitera ary manome voninahitra ny anaranao. Misaotra anao ny amin'ny fofinaina mahavelona izay mbola omenao anay isan'andro Jesosy malalo. Fitahinao, famindraponao izany rehetrarehetra izany Jesosy dia hanomezana voninahitra anao isan'andro. Androany izay Jesosy dia mangataka fifonana sy famelan-keloka eto anatrehanao amin'ity fotoana lehibe ity indray. Mamelany elokay Jesosy mpanota tsy mendrika izay. Ifonana eto anatrehanao ny amin'ny tsy fahatanterahana rehetra Jesosy satria tsy mendrika izahay. Diovy ny fonay Jesosy mangataka ilay ranao sarobidy izay Jesosy hanadio sy hanafaka anay, handevina izay rehetra tsy avy aminao any anatinay ihany Jesosy malalo. Androany izay Jesosy raha ifampivavaka eto indray androany iain'ny teninao dia mangataka ilay fanatrehany fanahinao masina feno izay Jesosy mba hidiny eto. Ianao Jesosy malalo hanolo-tsaina ny mpanomponao. Ianao Jesosy malalo no ampiteny ny vava ny mpanomponao androany. Osoro ny teny rehetrarehetra eto Jesosy androany ary sokafo ny fonay tsirairay avy, sokafo ny masom-pananay tsirairay avy mba handray ny teninao izay Jesosy androany. Dia androany dia mangataka izay mba tsy hisy ny fanahy ratsy anelingelina, tsy hatateraka ny fotoana rehetrarehetra eto Jesosy androany. Ny devoly sy ny firongony rehetrarehetra Jesosy dia roahana amin'ny anaranao izany, tsy hanakely tsy hanam-pahefana amin'izay fotoana rehetrarehetra eto Jesosy malalo. Dia mba hisandratreto ny voninahitra ao Jehovah-Andriamanitra, hidinety ny fanatrehanao fanahy masina amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay tompony sabata nanaovanay izany vavaka izany. Mankasitraka tompo malalo. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindranao ranambavy keke tamin'ny vavaka mamy izay nentinao dia Jesosy Kristy tompony sabata ame valim-pitianao, amalim-pitianao dia mitombosa sy fahasoavana hatrany mariza foana amin'ny asan'ny tompo. Raisoary ny tsodrano dia aveo ifampiaraba isika rehetrarehetra. Ny tsodrano raisika aloha dia eo amin'ny bokin'ny Josoa toko 7:7. Tena zava-dehibe amiko mihitsy nizarana an'ity tsodrano ity androany. Raisiko tena fahasoavana ho any izarana an'ity tsodrano ity anareo. Raiso fa ho tanteraka amintsika anie izany. Hoy ny ten'Andriamanitra, aroy Jehovah tamin'ny Josoa, anio no hanandratako anao imason'ny Israely rehetra, ahafantarany fa tahaka ny nombako an'i Mosesy no nombako anao ihany koa. Halleluia. Amen. Anio no hanandratako anao eo imason'ny Israely rehetra, izany hoe tsisy tsy hahita. Halleluia. Tsisy tsy hahita ny fanandratan'Andriamanitra anao. Mirary antsika rehetrarehetra amin'izao ataoko hoe lavaian'ny pasika zao. Ataoko hoe aozao tena andro vitsy dia vitsy sisa milohan'ny pasika izao mitsofako an'izany rano izany ianao. Zaho talobe fa tatoato anatin'ny 3 andro hatramin'ny androany dia tsy mitsahatra mandray fijona vavolombelona amina zavatra misokatra, amina fitahian'Andriamanitra, amina valim-bavaka tonga. Dia izany zany mitsodrano anareo androany tena ho hitan'izao tontolo izao, hitan'ny Israely rehetra ny fanandratan'Andriamanitra eo fiainana, ny fivoahanao amin'ny ranomasina mena alohan'ny pasika io izany dia ho hitan'ny Israely rehetra. Mazava efa mahita fijona vavolombelona maromaro tao ao amin'izao fanomanana amin'ny pasika izao dia tena reo hoe misy ranomasina tena misaraka ary mandeha tany maina ny zanak'Andriamanitra dia ho aminao koa anie izany. Mbola tsy tonga taminao izany omaly sy androany tsy hoe tara akory ianao fa zamborary ianao aloha anatin'izao fanomanana amin'ny pasika izao tena hiditra amin'izany ianao.
anatin'io pasika tena voaka tena any Egypta ny fiainanao tena hoe fandresena ho anao io hoe fandresena ho atsika rehetrarehetra io famonjena ho atsika rehetrarehetra ity pasika ity zany anentanana anao fa ny pasika tena atao hitandremana ary ny pasika dia tsy fety tsotra fotsiny fa tena fety iankinan'ny aina iankinan'ny fahaveloma iankinan'ny famonjena ka manasa anareo amin'ny folony volana avril amin'ny lakamisy ho avy zao amin'ny 7 alina manomboka ny alibavaky ny pasika milohan'ny arabako anareo aloha efa maromaro anareo tonga dia mitondra fanazavana maromaro ny daty hitanareo mivoaka amin'ny pasika misy mitandrina pasika zay rehetra mitandrina pasika ara-baiboly zany tiako tenenina fa tsy le pasika le mitandrina pasika le misy an'le atody dia misy chocolat iny dia misy bitro kely iny tsy iny resatsika fa ny mitandrina pasika ara-baiboly misy ny makalaza mitandrina ny amin'ny 11 avril zoma misy ny mitandrina amin'ny 12 avril amin'ny sabatalina izay tsika eto mifandarina ramoka izao dia tsy namoaka ny daty mihitsy aloha raha tsy tamin'ny alina mary ny antony dia tsotra tsy hoe zay vao hitantsika ny daty efa 3 volana mialoha no efa hitantsika ny daty eny azo atao hoe nanomboka tamin'ny janvier dia efa nanomboka nijery ny daty fa mbola tsy navoaka aloha ny antony zany dia zao havana malala isika eto tsy manara-dreny rano aleloia tsy hoe mijery ny olona tsika roviana dia ho ataontsika koa ohatr'izay ny atsika tsy izay le atsika eto mifandarina ramoka izao fa tena jerentsika mihitsy ny daty jerentsika mihitsy ny volana makitana aleloia araka ny fanisana ao amin'ny baiboly mihitsy ka ny atsika dia ny lakamisy alina ny antony dia zao fantatsika fa tamin'ny 29 mars no taom-baovao ary izy io raha fivokanty andro amin'ny baiboly dia ny alina no mandeha aloha zay vao ny atoandro zay volazana amin'ny genesis ary nisy alina dia nisy ny atoandro andro voalohany zay ho ny tenin'Andriamanitra ka be dia be ny olona somary mety voafitaka manao fahazarana fotsiny hoe 29 mars zany ny taom-baovao dia tonga zany dia efa manomboka ny amin'iny nomboka antiny 7 satria dia ny pasika dia ny 7 ny volana nisanina tsika zany zao anatin'izany volana nisanina izany tsika amin'izao volana voalohany tsy izay anefa no mitranga fa ny mitranga dia raha nijery tsara tsika afaka jerenareo amin'izay moteur de recherche rehetra anananareo fa ny taom-baovao ny taom-baovao migadona ny taom-baovao tamin'ny 12 latsaka kely fotsiny tamin'ny 29 mars iny inona dikan'izany mbola andro atoandro iny mbola tsy kotiana amin'le andro ariva iny ka hoe efa nivadika ny andro ka hanomboka anisan'ny 14 dia amin'ny 11 avril fa teo no nanomboka ny kaonty ary ny 14 ny volana na dia 11 avril dia tadio fa ny 11 avril dia efa 10 avril alina zay mahatonga antsika manao 10 avril azavaiko zany satria mety misy ny mpanompon'Andriamanitra mahay fampandinika baiboly zoky lavitra tao ambony tao aloha tao dia azavaina ihany ny atsika ny tiako lazaina anareo zany dia zao tsy diso ny atsika za tsy miteny hoe diso ny any hafa fa ny azoko antoka tenenareo dia tsy diso tsika ankalaza ny pasika fa 10 ny volana avril izao koa ny zavatra anankiray nare koa mety misy olona mitandrina an'io ataony sabotsy ohatra satria mety misy zavatra jerena lafin-javatra maro jerena hoe raha nofa efitrano tsika ny volana pasika tena amin'ny sabotsy vao azo ohatra ny azy zany amin'ny sabotsy vao azo le efitrano na koa hoe raha lakamisy nge io ka hiasa ny olona ny zoma dia ahoana dia izay indrindra ny tiako hatongavana manao hoe ny atsika eto tsy izay miankina amin'ny fahafahan'ny olona fa miankina amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra koa raha mba ny sitrapontsika dia nataontsika amin'ny sabata alina koa io betsaka no mety tonga taty an-trano satria tsy miasa ny lahady
saingy na dia satry ny ary ny ahitandrizoko filanarako ho tonga ty relovely tonga ty izy avy reo manana eritreritra ho tonga riery ka tonga ty raha andro sabataly io natao satry ny ahitanareo saingy sarotsika dia sarotsika kosa ny anao sitrapon'Andriamanitra ka ny 10 avril ny laka misy 10 avril ny fahefana ambin'ny folo ny volana Nisanina izay andro ny alina ny voahany zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta. Halleloia. Amen. Dia ankalaza an'izany tsika, ankalaza ny indrindra ny banjana hazo fijaliantsika satria ny pasika koa dia ny fahafatesan'ny Kristy. Halleloia. Dia zany rehetra zany ho ataontsika daholo. Amin'ny valora manomboka ny amintsika amin'ny alina, amin'ny lakamisy alina ny pasika. Dia efa nanazava-nareo moa za hoe aza manao alina be vao tonga mba tsy rengelany aho fa amin'ny valo alina zany tsika manomboka efa tena tody anaty fanatrehana anatin'ny toriteny mifarana amin'ny fifanasana tongotra ny fiaraha-misakafo ataontsika daholo zany rehetrarehetra zany fandraisana fanasan'ny tompo alohan'izany rehetrarehetra zany izay tena zava-dehibe tokoa manamarika ny pasika. Zay no ela. Halleloia. Na in Jesosy ary i mieloso be anjana any mieloso be anjana zay hitako eto efa lasa lavitra be mihitsy ny anaranareo dia hifonana aminareo izay tany ambony tany ka mety tsy ho voatonony. Mieloso razana so Sylvie Koety Elena Mernena France Marie-Jo États-Unis Tsitriamboramel France fany Madagasikara izao Angèle Pagès France Miera Andriamalala Allemagne Love Litina France Itody Raonso France Marina Tiana Canada Aingony Irina Andrina Solo France Soameva France Marina Tiana Canada Bercherina France Nasina Apostole Madagasikara Junior Daria Liban Jessica Patici France Jesosy Mpandresy Madagasikara Jessica Patici France Toy Jesosy Mandrakizay Allemagne Mampionina France Bertsava Koety Nena Mainso Italie Jesosy Berk Koety Kekerandrena Solo Madagasikara Kadaka Malala France Antra Clarisse Madagasikara Koda Leonie Arabie Saoudite Nasimi Koety Artisanat de Madagascar France Koda Leonie Arabie Saoudite Soameva France Erika Rak France Lovlitina France Nena Mainso Italie Berthe Sava Evandeline Couteau Lovlitina France. Halleluia. Zay daholo angamba. Aingodelina Rodriguez Arabie Saoudite. Fiovana Maira Koweity. Thierry Albenza France, Razana Monique Koweity. Razana Monique Madagasikara azafady efa ny Madagasikara izy ary rehefa tsika fijona vavolombelona mahafinaritra be any raha navatsika Razana Monique satria niatrika ady mafy kely izy ny fomba nodiny avy any Madagasikara avy any Koweity dia mba hijoro efa ela izy ity tokony alefa rehefa zany nareo manoatra ny fijona vavolombelona dia vakiko dia ao anatin'izay koa alefa misy fijona vavolombelona ny naranabavitsika Razana Monique andeha rehefa avy eo za koa manana fijona vavolombelona koa. Halleluia. Za koa tsy angina satria tahiny tompo. Halleluia. Jesosy Lerky Koweity Itody Raonso France. Halleluia. Niana Mainso Italie tonga soa itsika menakavy inona ary anao itsika rehefa eo fa hiteny aminareo zany inona ary no nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanareo, inona no azonareo hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ity androany ity. Halleluia. Raha misy dia andao ambara, raha misy dia andao tenenina fa fotoanan'izany zao zay ijoro vavolombelona aminareo dia avy eo iareo manoratra hoe dia amakiko kely anankidimy na enina avy eo tsika maka fotoana kely amintsika nanabavitsika Razana Monique ifampaherezana amintsika ilazana fijona vavolombelona. Halleluia. Zao rehefa na fijona vavolombelona mba hiteneniko anareo androany
za zany a rehefa ho avy ty pasika ty ka nisy zavatra kely somary nitranga zay tato aminay zany teto amin'ny fiarahamonina ray volana namelohan'ity pasika ty de zao le zavatra nitranga le tompon'ity tanàna rehetra hipetrahana ity zany ka zay moa zany mipetraka eto a de ny voisin anay zany a orinasa de tokotany ngeza be de io orinasa io a zareo zany tompon'ny tanàna de lasa le zanaky le olo-dehibe am'izay zao no mitondra le orinasa olona mitovitovy taona amiko zany de lasa nanomboka niova ny fiarahana de mampatsiahana ko an'ny tantarany Isaka tany amin'ny tanànany Gerara satria zao ny zavatra nitranga samby tanora zany zahay da hainareo tsara moa ny vazaha fa ny vazaha tsy de tena ty atsika hoe atsika mpiavy reo ty aminay mbola tena miredareda be zay ny vazaha tena mbola tena tsy de ty vahiny zany de ohatry nisy hitanay ohatry hoe fialonana kely zay avy amin'ny rangahy satria zay moa zany de manao vadinazy ary hitany tsara mihitsy zay zavatra ataonay zany zay de mivarotra fiarakodia de hitany isan'andro eo ny mivoaka miditra sy mivoaka miditra eo de indray andro am'izay a natsony a de ozy izy mantsaina ohatry ny manomboka tsy de mety amiko ozy izy le hoe ohatry ny be da be le tomobila mibahana be le tomobilanareo satria zany ny anay tamin'ny voalohany a raha ny tena marina ny tranonay zay hoanandreo zay vata teminay de lavalava zay ny tranonay de misy garazy anankiroa de reo garazy anankiroa efa anay de ao anatin'io zany afaka asiana tobila roa de fa hoe afaka asiana tobila roa koa eo amin'ny devant le tobila eo amin'ny efatra eo zany nefa zay rehefa le mba manomba mandeha le asa mba tahin'ny tompo eo le asa de mba ny tompo de tamin'ny ray volana lasa ohatry tena nisy any tao tokotany de atrehito am'le fidirana feno tomobilanay zany de natsony am'izay ohatry ny lasa mifanery be ozy izy tena ohatry le tantara Gerara mihitsy Isaka tao Gerara hoe tena ohatry ny manery tety be ozy le tomobilanareo fa ahoana le tao amin'io de nangataka tamin'i Jesosy zany hoe Jesosy a ho avo ny olona mipasika mitondra tomobila ary rahalatojo mety hitondra tomobila ary zokrôzy mina mety hitondra tomobila zay ho avy zany de za hoe de ahoana zay atao aiza ny tomobilandreo mpanomponao fa nangatahako aminao Jesosy de zao mba ataovy mandeha ho any varotra mba lasa daholo reo tomobily reo aloha mba malalaka ny tokotany de tamin'ny tapabolana efa niresaka tamin'ny nagasy namana teto tanàna hoe alao amin'ny semaine ny 10 avril io a mba ho bataiko makany aminareo ny tobila misy tobila eo mba apetraky ny tokotany nareo de mba malaza satria mila toerana malalaka zay tokotany satria manana vahiny zay de fa niteny tamreo eto aty izy fa tsisy olana mihitsy any apetrao aty tsisy olana de navatra nafinaritra nefa le vavako tamin'ny voalohany le non'Andriamanitra tamin'ny Daniel efa reko ny vavako tamin'ny voalohany aza mangataka aman'olona zany hoe mena toerana fa zao nangatahana eo mba lasa zao de lasa de nahavariana fa nandeha tokoa le varotra de lasa daholo ny fiara de mbola nisy anankiroa zay tafajanona ny ray moa simba de ny ray anankiray iny a nisy fahasimbana kely zany hoe lasa nentinay ty le tobila de lasa nisy rano mitete zay de nidikan'izay a tokony amboarina de tokony angalana mécanicien de tokony misy pièce vidina de zany hoe sady fotoana lany ny dépense de plus no mbola hisy tomobile ho amboarina nefa zay mba mila garage malalaka iandraisana vahiny de ahoana arô zany atao am'izany de tsy tapa-kevitra mihitsy any andeha amboatra mihitsy fa de nataoko ny filazana tamin'le tomobile io tomobile io de amidy fa misy panina ohatran'izao zao ny panina le tomobile de zay hividy azy zany de mamboatra anazy de teo de elaela kely herinandro tsy nisy varo tsy nisy tonga satria misy simba le tomobile mitete rano atrisa mbola amboatra an'io de mbola any amin'ny 300 € andray lany amin'io zany farafahakeliny de hoe aloha miandro io e tsy te hikitika zay fa hibanjina pasika koa de fa tsy te hirarahana izy tsony tampotampoka tamin'ny fomba tsy napozina amin'ny fotoana tsy napozina misy sary asehoko anareo ty alleloia de tantaraiko anareo avy eo ny fitahin'Andriamanitra tareo hoe sary reo mahita daholo nareo misy sary reo reo misy fiara anankiroa fiara mitovy reo
ity a fiaranay ity le fiaranay tsy misy rano amy tete ity ndray fiara ohatran'io mihitsy a fa nivadika tareo tsara le sary asio commentaire kely raha mahita tsara nareo any de zao ny tantaran'le tantara ry havana nisy olona tonga ny azakazaka misy tato an-tranonay de nijery ny lokony tomobilinay de nijery ny lokony sy ny momba azy sy ny poziny sy ny rehetrarehetra de hoy le olona manao hoe zaho izy de mpamboatra tomobile ny asako a fa zaho izy nanao fahadisoana nampindramiko ny namako izy ny tomobilinay io tomobile eo ambony io de nivadika nanao accident de nivadika de io potika io le tomobile efa potika moa izy de maizimaiza sara fa mitovy tsisy hafa amity anay ity ny lokony tomobile io mitovy tsisy hafa zany reo fa tia nivadika de simba le tomobile de mba fantatrareo ny zavatra natongavany eto aminay izy tsy te halala io misy tsy mety tomobile tsy zany olona fa amboariko io fa ny tena olona izy a bedany vadiko ao izy nampindrany tomobile tamin'ny namako de ozy izy vadika tsy maintsy mitady ohatran'io ianao soloy ny tomobilako ohatran'io mihitsy ny ilaiko alleluia de rehefa io tomobilinay de tena mitovy eretinareo a mitovy ny lokony mitovy ny isan'ny sezany mitovy ny moterany mitovy ny kilométrageny mitovy ny kilométrage tena mitovy gavany de ataoko hoe 3000 km ny elanelany na 2000 km tena mitovy de natonga ny olona ividy ny tomobile io efa misy simbana io satria mitovy am'le anazy satria tena io mihitsy tedaviny vadiny misy ohatran'io amidy any fa tsy mitovy am'le anazy fa io tena mitovy tsisy hafa tonga de zay jesosy a nataonao disodiso kely le olona tany de nanao erreur de nivadika le tomobile tsy sainana foy a fa satria misy tokotanina mpanomponao tena anaovana pasika mila diovina alleluia fa tonga ho aty zany na teo fitahina ry havana de le olona de tena io tena fara izy de hitany io misy simby natao misy hitany tokoe io misy rano tete tsy olana zany raha mitsy hoe amboariko io fa tena te ame fafapony vadiko io za tena bety be mihitsy izy de izy vadiko tsy maintsy mahita ohatran'iny ianao anolonan'iny de nenareo izy nihitako mitovy tsisy hafa tena zay Jehova zany fitahina nenay ry havana tsy varotra tsotra fa varotra miaro fitahina Andriamanitra tena hoe tena fitahina nge zany ry havana alleluia minao fa takatrao no mahafitahina an'izany fa zavatra tsy aheritreretiny zany maninona zany le olona tarino mety misy manontany hoe fa naninona ry ano ny dona de hoy Jehova hoe satria mila vidina ny tomobilany ralarado alleluia de lafo amin'ny fifaliana be laza zareo mitondra lizy faly ery fa mitovy nazy toby de afaka ao izy tonga teo mivadiny izy mivadiny io misy ny iraiko izy io mitovy ndao alleluia tsara Jesosy zay ny hafa anjaranareo zao manoratra zao tsika enira anankiray tsika de ao anatin'ny tery ty a manoratra fitsona vavolombelona nareo dia misy signaly fa asio j'adore kely asio j'adore kely to de mba tapaka ny fandaratsika sanatria dia mitsoro vavolombelona nareo a de fitsona vavolombelany navavitsika azana monika de aorinazytsika to de nitory teny mino finaritra daholo Jesus io idio mifona aminao lay nitondrano ny azo fijali asehonao teo Kalvari ny fitiavanao ay Jesosy no niodako tendranao indray nalatsaka nikolina mpamonjenay teo anatreany ray mba diovy amin'ny ranonao Jesosy mba sasao tena mitalaho miandrandra famonjena avy amin'ny ranonao Jesosy io
zanaka baliyobiyamirana Jesusu Basaso Tenomnitalawa Nianjanja famuzen Aveminirana Sesosio Itisanaka Yesu yaetana miamizu Ikapoina sinasalin Ni faradami ni fafate sana Nun sana kulumbelo na Isasaniya Letsineli kiachami ni sao Kami andada ni dafuna Badi ubihami nirana Jesus Masasao Tenamitalawa Niandada famunten Avyami nirana Jesus iyo Ikisanaka Sisosyo Basasa Tenomnitalawa Nianjada famuzen Ayaminiraya Sesosyo Idisanaka Maliubiyanirana Sesosyo Basasao Tenomnitalawa Nianjada famuzen Ayaminirana Sesosyo Idisanaka Nianjada famuzen Ayaminirana Sesosyo Idisanaka Haleluya. Tsara zany io zany. Tena volinandro mipasika volinandro mipasika. Manafatra foana hoe aza vela ho tratrany masirasira ela. Aoka ho vongana vaovao isika. Hitanareo fa fadiny ratsika, tsy ho tratrany fampetipetitenana, tsy ho tratrany masirasira, dia hitanao fa tena tonga dia tena ho feno ianao amin'ity pasika. Dia tena andray, tena ho direnao zany raha an' Jesosy ikoriana hamakivaky ny vatanao, hanendrika ny fiainanao, dia hitanao fa mialohan'ny pasika ary ianao ohatr'izao, maika fa aorianan'ny pasika. Alleluia. Dia tsika moa zany likanao amin'ny fampianarana ihany saingy tsy tratra le izy. Ny fampianarana moa tsika dia fa ny tena marina ianareo fa mahafantatra daholo ihany hoe mipasika fa lika ambana avao any fampianarana tanora eny zany izay mivady nefa dia tena tsy tratra mono teo amin'ny resaka ara-potoana satria dia tena miomana amin'ny pasika ihany koa. Dia eny tsefatsefany eny amin'ny tenika ohatran'ilay teo ireny dia izay ny zavatra, izay ny zava-misy. Andao ary sika makivy izy noavolombelona. Alleluia. Mitady ho tapaka ny fandarana ravana, mitady ho tapaka ny fandarantsika. Angaviana mba nisy j'adore. Mitady ho tapaka ny fandarana, mitady ho tapaka ny fandarana. Alora mba misy manisy commentaire kely nareo hoe efa mahita, efa mandevy
zay avoanoy a azafady. Miandry réaction avy aminareo efa mandeha tsara ve ny aminareo a na ny sary na ny feo de zay avo anomboka hiteny ndray azafady. Mandefa filoa efa tady ho filoa zany mandeha tsara. Niova le sary a mijery amin'ny retour koa niova le sary. Mandeha tsara sady mazava misaotra anareo a alleluia. Doary makeny fijona vavolombelona ary tsika hoy mamina angélique a misaotra an'Andriamanitra fa nivany mbavaka zanakatahako taminy teny hoe latsaka mihitsy ny ranomasoko na de anatin'ny fahotana za de tia afoan'Andriamanitra de mamaly vavaka de sady miala amin'ny fahotana am'izay ao ambadika zay. Misaotra anao Jero vavolombelona. Arabaina. Alleluia samin'Andriamanitra fa tena nilamina tsara ny tontolo andro anio fahitapity. Alleluia hoy $100. De raha Jesosy fa mahita fahitapity de fahitapity be ampampiasa za koa nanapatretana avy any ivelany izy de za koa mba nanontaniany hoe inona ny tiako de zay nilazaiko de nividindry misaotra an' Jesosy ny asako milamina be fahitapity zany tsara Jesosy. Hoy Verselina hoe voninahitry n'Andriamanitra fa tsara ny tontolo andro. Halleluia. Alleluia. De raha mandrakeo Jesosy fa mbola nomeny hery sy tanjaka sy fahasalamana hoy Côte-Léonie ary feno fiarovany misaotra Jesosy. Alleluia. Hoy tody raha osoe de raiko Jesosy fa nomeny fitahina koa za tato tsara Jehova voninahitra ho azy rery any. Alleluia. Amen. Hoy artisanat de Madagasikara hoe alleluia misaotra n'Andriamanitra lehibe fa raha andeha kakazoalina za avy niasa de gaga fa nidina ny prix za andeha hiasa nefa mbola prix ambony no hitako tonga am'izay kakazoalina lefa nidina ny vidiny. Alleluia. Misaotra azy koa fa de vita ny lamina tsara niasa mandraraha rehetra androany de tafahoana soma tsara tontondray zay mianaka de raiko rahandava Jesosy voninahitra ho azy rery any. Amen. Tsara zany raha nampahaviliana za rehefa de tsy mba mahita ny fitindreny kazoaly reny za rehefa zay station misy olona mihitsy hoe amin'ny total any maka na amin'ny anina any maka fa za rehefa maka de zay station sendrana io de zao foana na nieritreritro hoe za nge tsy za maka kely ny akazoalina raiky kelikely foana maka keleny foana de ohatrany tsy de hitako mihitsy le différence le prix fa andeha mba hijery azy zany fa ohatra sao de mba tokony mba mijery ohatra ny nampahaviliana any fa ilaina ihany le mijery hoe aiza ny mora de aiza ny lafo ny tontolo androko androany totra de jeraina Jesosy fa nilamina tsara sady ve daholo le manaraikitra antahin'Andriamanitra daholo zay nikasihan'ny tanako rehetra nahita fitisy teny mamy be koa tatam-piasana de raina Jesosy. Halleluia. Farany amakitsika azy raiko Jesosy fa tena mahita fity be ampampiasa na de nisy faute grave nataoko zay azy. Alleluia. Fa nisy fangatana ataon'ny an'Jodrano paster de teraka amiko jela. Alleluia. Amen. De raina Jesosy. Isaorako Andriamanitra hoy ny ardavo noho ny famindram-pony tsy mitapaka isaorako koa Jesosy malala noho ny fandaminan'ny ny asako androany. Halleluia. Tsara Jesosy misaotra anao rehetra ny Joro vavolombelona andao arsika aloha ary a eny fijona vavolombelona izay hoentin-drana vavintsika razana monika 10 minitra eo izy ty a de aorina azasika to de hitramy toro teny avy hatrany a ho an'Andriamanitra ny voninahitra ny voninahitra arsika rehetra de raha vetsika miona. Tainy tompo pastera, tainy tompo pastera vady, tainy tompo ny groupe zay maharesy rehetra ary tainy tompo koa ny mpanaraka vafoka fiambina rehetrarehetra. De falindray tafiona eto amintsika elaela zay tsy reny de tonga eto indray ahy androany amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona
ilaina moa zaza tsy genuine teto ary tsy hitahita dia andeha ampaherantsika amin'ny andeha mitafatafantsika kely nambara ny zava-nisy ary ny fiomban'Andriamanitra tao anatin'izany rehetrarehetra izany. Dia ny tenako moa amin'izao fotoana zao fa tao Madagasikara no dia soamantono fa tonga soamantsara efa tsy ankoatra intsony. Dia tanatin'izany fihodiako zany izaho moa fantatratsika tsara fa tsy nanana taratasy nandritra ny fito taona nideoko tany Koety tsy nanana taratasy tsisy taratasy feky dia rehefa noto amin'izay ahitantsika tsara zany hoe rehefa hody nefa tsy manamboatra l'espace izy ny hody agny dia sarotro zany ary zaho tsy nanao an'izany. Dia tanatin'izany nefa tia foana Andriamanitra nitantana niaro ahy ary nitsinjo ahy. Dia indraindray manontany tena hoe nahoana moa raha tafiditra aty amin'ity toerana ity. Tamin'ny voalohany nanontany tena ohatran'izao, ohatran'ny tena mihetsigny an'Andriamanitra kely zany tao anaty. Jesosy zany mivavaka ve nefa mbola tafiditra amin'ity toerana ity. Atony Jesosy manana ohatran'ny olona sy mba manisy zany hoe lanjan'ny fisinao zany ny olona tafiditra amin'ity toerana ity ohatran'ny feno fahotana be ity nefa tafiditra ahoana zany Jesosy manana. Dia ohatran'ny indraindray tafanontany tena ohatran'izany. Dia nivalian'i Jesosy moa ilay izy dia fanontaniana. Dia indraindray moa antsika rehefa misy zavatra kely miseho amin'ny fiainantsika dia manometsina an'Andriamanitra antsika dia mieritreritra hoe tsy tian'i Jesosy, tsy tian'Andriamanitra nefa mifanohitra tanteraka amin'izay ny zavatra tia nahatongava. Zaho maloha misaotra azy satria raha tsy tafiditra tany amin'ilay toerana anankiray izay atako hoe tao dia tsy nahita zavatra izay niseho reto ary tsy tsapako hoe tahaka izany tokoa, tahaka ity tokoa, tahaka izao tokoa ve no fiarovana-Andriamanitra tany amin'ny tany Koety nandritra ny fito taona izany nipetrahako teto Koety. Raha tsy nandalo ity toerana ity tsy tsapako izany zavatra izany. Tany ry havana be dia be ny zavatra hitako ary tsapako ny fiarovan'Andriamanitra tanatin'izany rehetrarehetra izany. Misy olona ry havana tonga any Koety tsy amin'ny fiarovana na ny sasany tsy amin'ny voalandraiky akory aza dia efa anantsovan'ny patrona sy polisy dia alefa mody na dia dépense izay nahatongavany tany Koety aza mbola tsy niveriny dia efa alefan'ny patrona azy mody an-tanin-draza dia sahira zany zavatra hitako tany. Io koa ry hava-malana amin'ny tompo dia be dia be ny zavatra izay hitako teny olona fanerasera iny taony misy mandritra ny 3 taona miasa dia 15 kedi fotsiny no omeny patron mandritra ny 3 taona zany. Zany 5 kedi isan'ny taona. Dia zany zavatra hitako ry havana nefa tany miasa tsara mandray tsara karama normal tsy mbola nisy karamako tsy azoko zany tao amin'ny patroko nefa zany iainan'olona sasany eny ivelany. Iainan'ny olona sasany eny ivelany ry hava-malala tsy fantatratsika zany tsy asehoan'Andriamanitra antsika akory aza zavatra ohatran'izay zavatra ohatran'izay fa raha asehoan'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetrarehetra dia mety ho kivy atsika dia aheraka ny saintsika fa zany zavatra iainan'ny olona ankamaroan'ny olona any Koety ry hava-malala any amin'ny tany hafa eny. Fa ny zavatra tena nahakasika atsika ato anatin'ny groupe tsy mbola niaina zavatra ohatran'izany. Mbola mandray tsara karama atsika. Misy olona sasany mandeha manary fako dia samboriny polisy eny ampanariana fako nefa tsika ato misy samborina mody eny amin'ny agence mahazo lalana iny nefa tsy voasambatra manika amin'ity androany ity sitrapo ny hodiana tany ny alana tany ny hodiana an-tanin-draza. Zavatra ohatran'izay ry havana iainan'olona ankamaroan'ny olona any sasany voapopoko ny patrona azy dia ateriny amin'ny polisy dia
tsy mahazo karama miasa foana tsy mahazo karama ny sasany dia mitondra vesitra be mihitsy sasany entigny mody amin'ny an-tanindrazana nefa riavana tsy nitonga an'izany tsy nisy tsy narary tsy mbola nitompony patroko zany tany tsy mbola nisy fotoana hoe tsy nandrisiko karama zany riavana ary matoky fa tsy anatin'ny groupe izay maresa tahaka zany ihany koa tadidia fotony Jesosy atsika ary tena hoe manavaka atsika izy ary zany zavatra zay tsy mbola tsapako mihitsy tamin'izaho takany raha tsy niditra amin'ity toerana ity izay misy olona be dia be karazan'ny olona maro ary karazany zavatra maro koa nampahitan'Andriamanitra ny tombony fa tena niaro azy sy nitantana izy ary tena hoe nanao zavatra rehetra rehefa malala zavatra zay teneniko aminao hoe raha ohatra ka tsy mety kely fiainanao androany zavatra tsy mety kely aminao androany mahirezana fa tadidia fa misy miainy lavitra mafy lavitra noho ny iainanao any ambadimbadika misy miainy amin'ny zavatra sarotra any ambadimbadika nefa tsy mitaregny izy tsy hoe manamevana olona anao fa tadidia fa indrindra fotsika anatin'ny groupe izay maresa izay mbola tavelany ampahireziko fa tena havan'Andriamanitra atsika zany zavatra zany tsy fantatra atsika ka rehefa tsy ny tonga fitoanan'Andriamanitra izay ampahafantariny azy amintsika hoe tahaka zao ny olona ato tahaka zao ny fiarovako anareo tahaka zao ny fitantanako ny fiainanareo ka dia androany riafana dia tena hoe tiako ampahery atsika mivavaha zay tsy mbola mivavaka fa Andriamanitra dia manavaka tena marina zavatra teneniko amintsika zany hoe misy mpimpon'ny patron'ny olona dia tena hoe masaka iny rehetrarehetra dia mpimpon'ny patron dia mivontovonto dia aterin-jareo amin'ny polisy dia alefa mody an-tanindrazana dia lamba kely an-tanana aza tsy misy na dia lamba fanoloana aza tsy misy dia aterin'izy reny amin'ny polisy misy ampiasan'ny patron nefa tsy amenjare karama tsy amenjare vola misy mpimponjare mafy be nefa avy eo tsy amenjare karama tsy amenjare vola rehefa malala dia ho an'izay mbola tavelaka any mahireza mivavaha tsara dia fa tiantsika Jesosy ary tena hoe manavaka atsika tadidia fa tsy avelan'i Jesosy mijery an'izany atsika mahita an'izany zavatra rehetrarehetra zany atsika satria tiantsika ilamina tsara miaraka aminy ary tsy manana tsy manana tibitiby miaraka amin'ny amina zany zavatra zay hitako takany fa tena tsapako fa miaro Andriamanitra ary be dia be ny olona izay mipetraka any misy fitovolana misy valivolana mipetraka any foana satria nitoen'ny patronazy izy dia tamin'izy nilefa tamin'ny contrat tsy hoe namono olo nilefa tamin'ny contrat dia fitovolana mipetraka any amin'ny polisy any foana valivolana mipetraka any amin'ny polisy any foana misy mandeha an-taonany mihitsy mipetraka ao nefa vola ndraiky sasany mipetraka takany dia izany tsapako fa Andriamanitra miaro ary indrindrandrindra koa mankasitraka ny pasteur mivady sy ny groupe izay maresa nitondram-bavaka foana nandritra ny izay fotoana izay fa raha heriko raha tanjako tena hoe reraka tany ary tena hoe mety hokivy mety loza ny afarany raha nandeha tamin'ny heriko sy ny tanjako ary ava malala fa tsapako ary iny koa hery mivavaka izay nataonareo fa dia nalaky afaka ka dia mahereza atsika mivavaha fa tsy vitantsika ity fiainana ity raha tsy miaraka amin'Andriamanitra dia mahereza atsika rehetra mbola be dia be ny zavatra tiako iteneny mety fa fotoana momba fotoanantsika fofoezina dia manaraka indray izany tantarany sasany fa manavaka atsika Andriamanitra mahereza raha mbola tavelany koety mahereza fa noho atsika mivavaka zao rehetrarehetra zay zavatra tsara rehetra zay miseho amin'ny fiainantsika tadidia fa vitsy kely miaina amin'ny zavatra ohatran'izao any fa anao navan'Andriamanitra ataony miaina amin'ny zavatra mahafinaritra anao tsy mahita korontana ivelany anetsika tany atsika tena manavaka izy dia izany fijorovavolombelona izay ataoko eto amintsika dia mahereza tadidia fa misy mandray 15 kedi any mandritra ny telo taona anavery kedi tsy mbola nisy karama tsy azo isambolana karamanao azy foana anefa ka misy miasa nefa tsy mandray karama any misy miasa mandritra ny
firy taona nefa tsy mandray karama ry hava-manana. Nefa anao miasa isam-bola mbola mandray karama dia tsy miherintsika zany na hoe tanjakantsika fa Andriamanitra mihitsy no mikasika foana patron dia mahireza dia isaorantsika Andriamanitra fa tena tiantsika izy. Ary raha tsy nandalo to amin'ity toerana ity dia tsy fitsapako zany rehetrarehetra zany, tsy tsapako fa ankehitriny tena mahatsapa fa tena tia Jesosy ka dia voninahitra ny eo azy. Haleloia, amen. Haleloia. Nakasitraka anao raha nampavy Monika, mino fa nakasika antsika rehetra zany fijona vavolombelona zany. Nany tena mahakasika na menomeno an'ilay izy dia zao le mandray karama zany any aminareo any tena hoe ohatran'ny hoe zavatra tena hoe fitahian'Andriamanitra ny resana karama. Dia hitanareo misy olona miteny manao hoe ny Afrikanina ny be mpivavaka indrindra. Ny Afrikanina anaty fahasahiranana dia na ny karama horaisina ary dia fikinana amin'Andriamanitra. Hitanareo aty andafy aty aminay aty na tsy miasa ary dia mandray karama aty, na tsy miasa ary dia mandray karama. Dia tohana sy voakasika foana fomba mieritreritra hoe misy olona miasa any dia possible tsy handray karama. Mampareno nefa ny asa mafy fa dia nitahian'Andriamanitra kosa nefa nranam-pahavolazana Monika. 7 taona izy ny tany. 7 taona moa razana Monika niaraka taminay teto amin'ny fandalin'Andramoka izao to mety efa mitovitovy amin'izany ihany koa fa tsisy taratasy izy tany fa sady tsy tratran'ny pôlisy izy no nahazo karama foana izy dia mbola nitahian'Andriamanitra. Zay ny faniriany ho tena Madagasikara dia tafody sy matsara ihany koa. Dia mbola mitondra mbavaka anao foana, mbola petraka amin'Andriamanitra ny toy ny fiainanao, fiainam-baovao indray ny Madagasikara any dia Jesosy any hitaritarina anao foana mombanao hatrany. Zay no ela misaotra antsika rehetra mampahery azy misaotra ny ranabavitsika Razana Monika fa mamia moa ny voateniko teo fa Razana Monika tamin'ny fijona vavolombelona dia misaotra ny ranabavitsika koa tamin'ny vaboaka fanomboana. Tonga dia avy hatrany tsika ditra mitoroteny fa somary efa lasalasa ny fotoanantsika dia lasa arytsika amin'izao fotoana izao tonga dia miditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany isika tsirairay avy. Raha isoarany bebolonareo dia tonga dia miditra amin'ny toritentsika entin'ny ranabavitsika Rozimina. Jesosy Rozimina, anao ny fitenenana. Haleloia, voninahitra ho an'Andriamanitra irery misaotra mankasitraka an'Andriamanitra isika amin'izao fotoana iarahantsika eto izao izay afaka indray tafahangona eto amin'ny voninahitra an'Andriamanitra satria azy indrindra ny voninahitra ambony indrindra dia ometsika izany voninahitra izany. Mihaino ny tenin'Andriamanitra isika ary naiky ny tolom-panahy izay omen'ny fanahy masina antsika eto dia mankasitraka koa ny pastera Mivady anay fitenenana amin'ity vavaka fiambenana ity. Jehovah ny hamaly fiteanareo ka andeha isika hijery tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Samuela voalohany toko 2 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny toko 2 izany fisaorana izany satria fisaoran'Andriamanitra koa dia mbola mety ianarantsika foana hoe manao ahoana moa izany fisaoran'Andriamanitra izany ary inona ny antony isaorantsika an'Andriamanitra dia ho vakiantsika ity fisaorana nataon'ny Ana ity amin'ny anaran'i Jesosy. Samuela voalohany toko 2:1 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Ana nivavaka ka nanao hoe mifoky ravoravo amin'i Jehovah, nitandroko voasandratra an'i Jehovah, nivavako misokatra maly ny fahavaloko fa mifaly amin'ny famonjenao aho. Tsy misy masina tahaka an'i Jehovah fa tsy misy afa-tsy ianao ary tsy misy vatolampy tahaka an'Andriamanitsika. Aiza dia mahery miteny avonavona ary aoka tsy aloky ny vavanareo ny firiariahana fa Jehovah Andriamanitra ny fahalalana ary izy no mandanja ny asa. Tapaka ny tsipikan'olo mahery ary izay mila oreraka dia sikina ny hery. Ny karama mofo ny voky ary mianiana kosa ny noana.
ny momba miteraka fito ary ny amalemo kosa ny maro anaka. Jehovah no mahafaty sy mahavelona, izy no mampidina ho any amin'ny fiainany tsy hita ary mampitsangana. Jehovah no mampalahelo sy mampanakarena, izy no mampetry sy mampisandratra, izy no manangana ny malahelo ho afaka amin'ny vovoka ary manandratra ny mahantra hiala eo amin'ny zezika mba hampiara-mitoetra azy eo amin'ny mpanapaka, ka mampandova azy ny sezam-boninahitra fa an Jehovah ny andrin'ny tany, ary izany no ametrahan'izao tontolo izao ny tongotry ny olo-masiny dia tandremany, fa ny ratsy fanahy kosa any amin'ny maizina, fa ny amin'ny elo no andrenesan'ny olona. Ho torotoro izay miady amin'ny Jehovah, any an-danitra izy no hampikotokorana hamely azy. Jehovah hitsara ny vazantany ary izy hanome hery ny mpanjakany sy hanandratra ny tandroky ny voahosiny. Amen. Izany teny rehetra izany dia nataony hana fisotroana n'Andriamanitra, satria Ana dia olona nahay nangataka zavatra tamin'Andriamanitra ary dia nahay nisaotra izy. Jerentsika inona moa izany zavatra nangatahany Ana izany? Samuela 1 ihany, toko 1:10-10 ka hatramin'ny 9:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Ana dia nalahelo fanahy indrindra ka nivavaka tamin'i Jehovah izy, sady nitomany dia nitomany tokoa. Ary nivoady izy ka nanao hoe Jehovah tompony maro, raha mba hitsinjo tokoa ny alahelon'ny ankizivavinao ianao ka hatsiaro ahy ary tsy hanadino ny ankizivavinao fa hanome ahy zazalahy, dia omeko ho an'i Jehovah kosa izy amin'ny andro rehetra iainany, ka tsy oka sy nikaresa ny lohany. Ary raha mbola naharitra nivavaka teo anatrehan'i Jehovah izy, dia nodiny elo ny vavany, fa niteny anakapo Ana ka ny molony ihany no nihetsiketsika, fa ny feony tsy re akory, fa dia nataony ely fa mamo izy. Dia hoy ely taminy, mandra-pahoviana no homamo ianao, esory aminao ny divainao. Dia namaly Ana ka nanao hoe tsy tompoko vehivavy malahelo fanahy fa tsy misotro divay na toaka tsy akory, fa hamoaka ny ato am-poko eto anatrehan'i Jehovah, aiza mba atao ho vehivavy tena ratsy fanahy ny ankizivavinao, fa habe ny fahoriako sy ny alaheloko no itenenako mandraka ankehitriny. Dia namaly ely ka nanao hoe mandehana soa aman-tsara ary omen'Andriamanitra ny Israely ianao anie izay nangatahanao taminy. Ary hoy izy, aoka ahita fitia ao masoan'ny ankizivavinao, dia lasa nandeha ravehivavy ary nihinana izy ka tsy nalahelo tarehy intsony. Ary nifoha maraina koa izy ireo ka nivavaka teo anatrehan'i Jehovah, dia lasa nody ka tonga tao an-tranon'ny Rama, ary Elikana no nahalala any Ana vadiny, ary Jehovah nahatsiaro azy. Amen. Rahantsika nahita teo fa i Ana dia vehivavy nalahelo, ka dia nifikitra tamin'Andriamanitra izy, nivavaka ary nanao voady tamin'Andriamanitra fa naniry hiteraka zazalahy izy, dia i Samuela izany. Ary ny voadiny dia nanao hoe atolotra ny an'i Jehovah izany zazalahy izany rehefa tonga eo. Dia tena nanao torotoro fo mihitsy ny Ana rehefa nivavaka, ary nataony sorona elo hoe mamo izy. Nidinidiniiny tsara izany ny vavan'ny Ana rehefa nivavaka, dia ohatran'ny hoe olona mamo izy, nefany izy dia niresaka nanorotoro ny fony tamin'Andriamanitra, nivavaka mafy tamin'Andriamanitra. Io fivavakantsika io ry havana tena efa ren'Andriamanitra io, valian'Andriamanitra io fivavakantsika io.
Fa indraindray ianao tsy mandray valim-bavaka dia mivera tena fa misy zavatra mety mbola tsy milaminao. Fa rehefa tena hoe any anatinao any tena farafaran'ny ainanao any mihitsy ny fivavakanao angatanao dia ren'Andriamanitra iny ary tsy maintsy hovaliany. Aiza-kivy ry havana, aiza-kivy isika rehefa mivavaka fa rehefa toritory fo mahay mivavaka sy mahay misaotra an'Andriamanitra, mankasitraka an'Andriamanitra isika dia valian'Andriamanitra foana hivavaka rehetra izay ataontsika io. Fa matetika koa isika misy zavatra nangatantsika amin'Andriamanitra dia tsy mahay misaotra. Dia aorianariana kely any isika misy zavatra hafa indray angatana amin'Andriamanitra dia eo ianao vao mahatsiaro amin'izay satria naninona tsy nahay nisaotra, tsy nahay nankasitraka an'Andriamanitra anie dia sarotra amin'izay mahazo valim-bavaka amin'ny manaraka. Ohatran'izany foana anie ny fiainana. Andao koa isika dia angataka amin'Andriamanitra, hiteraka isika, hiteraka zaza fanahy isika, hiteraka zaza ara-panahy koa isika ry havana, tahaka ny Hana izay nivavaka izy ary toritory fo izy ary nataon'olona hoe mamy mihitsy, nataony misorona ely mamy mihitsy izy rehefa nivavaka, ataony hoe nisotro divay dia andao isika hivavaka ho toritory fo na dia ataon'olona ho mamy aza atsika amin'ny sehatry ny fanompoana an'Andriamanitra sy fitadiavana an'Andriamanitra ity. Ary dia hanao vady amin'Andriamanitra isika fa izay rehetra zaza mpanahy raintsika dia atorontsika amin'Andriamanitra. Izany no anaovana ireny fanoloran-jaza ireny. Izany no ilainanao hanao batisa eo anatrehana ary izany koa no anajantsika ny mpitarika antsika satria misy tso-drano azontsika avy amin'izy ireo tahaka ny nataon'ny Elany. Rehefa nahita ny Hana izy namaly azy tamin'ny fiheverany fa hoe mamy i Hana dia namaly azy Hana hoe aiza mba atao vehivavy tena ratsy fanahy ny ankizy-vavinao fa ny haben'ny fahoriako sy ny alaheloko ny tenenako mandraka ankehitriny. Dia namaly Ely ka nanao hoe mandeha hanasoa aman-tsara ary omen'Andriamanitra ny Israely ianao anie izay angatanao aminy. Ilaina sady tsara ny tso-drano azo amin'ny ray aman-dreny ara-panahy. Eny fa na ray aman-dreny niteraka dia tena ilaina daholo izany tso-drano izany ry havana. Tsaroako tamin'ny 2016 iny dia i mama izay efa fantatro ary fantany fa farany ihaonanay mianaka ilay fihaonana ny ihaonanay farany dia ny famina izay mianaka kely rehefa andeha izaho tena fanaovam-beloma farany nataonay. Tena efa fantatranay hoe efa farany ifahitana, ifankahitana farany ny fanaovam-beloma dia tena nahalaelo, nahatsiaro hoe ty farany ihaonana izy izany dia tena hita mihitsy fa ny reny tena manome tso-drano ny tena tsapako tamin'iny izy dana zanako fa farany ihaonantsika ty dia mahitazy zavatra rehetra ireny fonao anao. Izay ny tso-drano reniko tamiko dia mahatsiaro kely an'iny tsy tsiaritra iny fa isika eto dia mitady an'Andriamanitra, amin'ny voady an'Andriamanitra isika mba hiteraka zazam-panahy koa ny isika ity na dia hitoritory fo hiantra amin'Andriamanitra koa isika mba ho hanao tahaka ny Hana ity. Ny Hana io angery havana mafy be ny zavatra nanjoana azy fa izy tsy kivy, tsy niemotra tamin'Andriamanitra izy. Ny vadiny nampirafy ary ny ravivaviny niteraka soamantsara nananaka. Nisy disadisa tao anatin'izy ireo fahasorenana nefa izany Elikana izany angeka mpivavaka be sady mpanolotra fanatitra dia nambady anakiroa dia niteraka tamin'ny vadiny faharoa antsoina hoe Penina io amin'ity tantaran'i Samuela ity ato izany. Na dia teo aza ny fahasorenana sy ny alahelo rehetra dia
hana tsy mba niempotra izy fa tena mbola nanorotory fony na niazakazaka tamin'Andriamanitra foana ary nanaja ny fitsipika izy manahoana ny fomba fivavahana fa mbola nandeha teo anatrehan'ny Elipisorina izy mba nahazahoana izany tsodrano izany foana koa. Efa lahatra an'Andriamanitra daholo izany ry havana ny nahatongava ny hana mbola miankoroka teo anatrehan'ny Eli mivavaka ho an'ny Jehova dia efa lahatra an'Andriamanitra avokoa izany tantaran'ny hana rehetra izany. Fa raha tsy nandalo an'izay izy dia mety nanadino an'Andriamanitra tsy nahay nivavaka fa dia mety niaina tamin'ny fifaliana teny dia vitavitany teny ihany ny fiainany. Ka dia izany no hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra hisaorantsika an'Andriamanitra isaky ny mahay zavatra. Izaho zao nahazo zafikely teo dia natolotrako an'Andriamanitra. Efa roa zafy dia natolotrako amin'Andriamanitra dia sarotsarotra tahaky ny nahazo ny hana koa ny fahazahoanay ny zazalahy kely ny zanakay vavy fa tena nisy voady koa nataoko tao dia ny fanolorako an'io zaza io tahaka ny nataon'ny hana io mihitsy no zavatra nosedrana tao anatin'ny fotoana nahaterahana. Ny zazakely Mirana ny anarany moa dia iarahantsika mahalala fa natolotra teo izy teo amin'ny 13 marsa teo dia voninahitr'Andriamanitra izany ary tena hoe isaorako sy hifaliako ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny valim-bavaka rehetra izay ataoko aminy. Ny momba hono miteraka fito ary mihamalemy kosa ny maro anaka. Ny tapany 15 toko 2 amin'ny Samuela voalohany arak'izany dia mbola momba isika raha mbola tsy mahatsangana zazam-panahy ho an'Andriamanitra ka dia andao hanao voady hivavaka ho an'ireo zazam-panahintsika ireo mba ho tonga hateraka ho zazam-panahy ho zanak'Andriamanitra. Dia hisaotra an'Andriamanitra tahaka ny nataon'ny anany isika amin'izany teny izany sy amin'ny zavatra ataontsika rehetra sy voady rehetra izay ataontsika ka dia ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany ho antsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo. Aleloia. Amen. Aleloia. Mankasitraka indrindra anao anabavy Roseminata anatin'izay toriteny tsara be ilay fipanahan'ilay toriteny tondranao azy. Aleloia. Tena anisan'ny ohatrany hoe izay avy naheno an'izay efim-panahy izay indray androany fa vao ampiko ilay izy ary mahafinaritra be ny tondranao an'ilay tenin'Andriamanitra. Dia Jesosy hamaly fitianao dia tady tapaka. Tady tapaka. Miandry kely ny azo tapavelona tanteraka aloha matetika be ilay signal. Soa ihany fa mipasika antsika amin'ity anaty Zoom tsy mba tena olany ny laingan'ireo mpanapatapaka ireo fa any anaty Zoom tsika mihaona mipasika fa tsy eto amin'ny live. Tsy misy live tsy misy vavaka fiambenana amin'ny laka misy alina fa izay rehetra te hanao te hitandrina pasika miaraka aminay averiko aminao any fa pasika tena fandresena sy fivoahana io fivoahana ny tany Egypte io zava-dehibe io mandefa MP aminay nareo aminavy na mampionina hoe za natrika pasika dia amin'ny andron'ny pasika amin'ny alim-bavaka amin'ny valora latsaky nareo amin'ny fitora sasany eo tsika dia fifampiarabe ao anaty Zoom. Halleluia. Dia mena lien Zoom ianao dia miditra miaraka amin'ny anaty Zoom. Raha efa vita vatisany rano be ianao dia manomana fandraisana fanasan'ny tompo ranom-boaloboka sy mofo tsy misy masirasira. Ranom-boaloboka azonao vidinany amin'ny grande surface. Ny mofo tsy misy masirasira afaka manontany MP amin'ny mampionina koa nareo
dia ampianarina ireo manao mofo tsy misy masirasira. Aleloia. Zay ny amin'iny. Samuela voalohany. Resaka momba ny anitsika. Tsara mihitsy ilay hevi-panahy voalohany a. Zavatra anankiroa ngezabe ny tenenin'ny ranambavy Josmiaty hoe voalohany a dia ny amin'ny fisaorana izay tena nataony ana ngezabe sy ny zavatra izay nilalovany, ny zavatra nahaory azy nangatahany dia azony. Aleloia. Voalohany indrindra, raha mahita tokoa tsika dia amin'ny Samuela voalohany, toko voalohany dia zavatra maro no famaofao ao. Mitantara momba ny ana sy ny vadiny sy ny ravaviny sy ny ry niteraka ry tsy niteraka nakany any. Fa izao any amin'ny Samuela voalohany a, toko voalohany a, andininy folo sy faraika amby folo no milaza hoe ary ana dia nalahelo fanahy indrindra ka nivavaka tamin'i Jehovah sady nitomany dia nitomany. Dia nivoady izy ka hoe Jehovah tompony maro raha mba hitsinjo tokony alelon'ny ankizy vavinao ka atsiaro azy tsy hanadiny ty ankizy vavinao fa nome asa zara dia hoe ko Jehovah kosa izy amin'ny andro rehetra ienany ka tsy ho kasehaka re zany lohany. Zay le fangatahana. Zay ny fangatahana. Fa azotsika tsaina hoe zany fisaorana. Ny fisaorana nataony ana tsy verenako vakina io tsy fa lavalava dia ny Samuela faharoa, Samuela voalohany toko faharoa manomboka amin'ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafolo. Zany hoe lesona voalohany hoy ranambavy Roziminaty hoe mahisitsika misaotra an'Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra zany ny fangatahana atao fohy. Tsy hoe mavita arym-bavaka mihitsy ianao angatabavaka, fa ny fangatahana azo atao fohy ohatr' izany. Andininy roa fotsiny. Andininy fahafolo sy andininy faraika amby fotsiny ny fangatahana miaraka amin'ny tomany sy ny sisa. Fa ny fisaorana andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo fisaorana fotsiny. Zany ny tsara ray aman. Le mangataka Jesosy tena niteny mihitsy. Hoy Jesosy hoe na tsy mangataka aza ange ianareo dia fantatry ny rainareo izay any an-danitra izay tokony ho anareo. Fa hoana kosa izy Jesosy amin'ny fisaorana, misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Fa zany ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Aleluia. Zany hoe tsika zany manomboka eto andao angataka. Fohy ny fangatahana. Fa rehefa mipoaka io, rehefa misokatra io, rehefa mivaly io, aleloia, dia andany fotoany tsika isaoran'Andriamanitra. Nareo hoe mba afaka manao an'izany? Zay raha dia mba manana fahazarana kely an'izany izay mivady. Fa zarainay aminareo mety hahasoanareo zany. Zay rehefa ohatra hoe misy fitahian'Andriamanitra tonga aminay dia manokana fotoana mihitsy. Tena fotoana manokana mihitsy isaorana an'Andriamanitra fotsiny amin'ny zavatra. Ary zay dia manana fahazarana isan'andro dia tsy maintsy mahita na dia marary aza ohatra, sady marary ny tsisy volany ny tsotatra. Fa zay tena mezaka mitady inona ny afaka isaorana an'Andriamanitra. Tsy maninona na tsy tafangataka. Satria Jesosy efa nanome toky antsika. Tsika zany io na mandeha amin'izao tsy mangatabavaka izany fahatatr'Andriamanitra. Tsika hoe zao raha angataka ve tsika zao hoe mba hanana sakafo rapitso? Ary raha tsy angataka tsika dia tsy hanana sakafo tsika rapitso. Andriamanitra nanome toky antsika. Mijanako sy asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Fa ny fisaorana tena tian'Andriamanitra. Ka ny ana ataontsika anatra, ataontsika fianarana ny ana, ny fisaorana azy nataony lavabe mihitsy. Zay misy fotoana misy fahasoavan'Andriamanitra mihitsy amin'ny fiainanay. Dia misy fotoana izay mivady ampatoriana ny ankizy dia maka hevitra ray amin'izay izay mivady. Dia midera aminao alim-bavaka fiderana. Samy manana telefônina, samy manatsatoka écouteur dia samy mihaino fiderana satria tsy tsara mitavataba ny ana fa ny ankizy matory. Samy mikohaka eo. Haleloia. Toritory fo. Io amin'ny tsy fangatahana fa fiderana an'Andriamanitra. Mba andramonge zany andramo zany dia andramoka izao fa tena hitondra fahasoavana anao. Mahaiza makasitraka, mahaiza misaotra.
Aleluia. Zay aloha ny lesona voalohany. Fangatahana kely a ny fisaorana ngeza be. Aleluia. Fisaorana lava be. Raha vavakady indray ianao mangataka atao viarim-bavaka mihitsy hatramin'ny misasakalina ny fisaoranao an'Andriamanitra. Ho hitanao nge ny fahasoavanao ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao ravana. Zay ny voalohany. Faharoa manakiraka an'izany dia ny tantarany momba ny fiainany ihany izy tao anatin'ny nahamomba azy. Momba tsy nantenaina hiteraka ity vehivavy ity. Tsy nantenaina hiteraka raha zany ihana zany. Satria momba. Fa nisy zavatra nanosika an'Andriamanitra hampiteraka ny ihana. Voalohany, ny alaherin'ny noho ny rahavaviny. Hoesoeson'ny olona, esoina isan'andro, satria tsy mba niteraka. Maratra ny foa. Ianao esoin'ny olona, ny olona miteraka, ianao tsy miteraka. Ary le ianao tsy miteraka tsy hiteraka ianao rapitso. Na hoe mbola miany kely afa-keritaona, fa momba ianao. Fa mafy loatra le fanesoesona anazy azy. Dia miteraka alahelo sy ranomaso tany anatin'ny tany. Zay ny ray. Fa ny faharoa, ny fanapahan-keviny. Ny fanapahan-keviny tsy nanaiky hijanona ho momba, fa mbola nandeha ihany nangataka tamin'Andriamanitra. Halleluia. Misy olona efa tenena hoe momba, zany olona momba zany efa tokony mionona zany. Tombo zany dia manao laviby misy moa le rondro siza moa le amin'ny misy ny olona manao mampimeny atao Facebook dia misy anjery dia mampimeny rondro sy iza moa le misy vehivavy anankiroa hoe akery rondro le misy am'izay tsy tadidiko ilay izy fa ratsiko rehefa mbola hita an'iny zareo rondro sy le rahavaviny dia le rahavaviny a dia re zany efa mety hoe tsy mety dia ohatr'izay ny fiainana tonga dia misotro toaka ohatr'izay tonga dia voanova fiainana. Fa ianatra ohatr'izany. Iana mbola nieritreritra an'Andriamanitra foana na dia momba azy. Ny esoesona natao anazy a dia natonga anazy nitsangana dia nanapa-kevitra hitrany amin'ny tempoly hitady an'Andriamanitra. Ary Andriamanitra rehefa tediavina misy azon'Andriamanitra atao foana. Eto zany raha misy olona efa tenenin'ny olona efa momba ianao fa tsisy hevitra intsony io. Manana fanapa-kevitra, mitsangana. Satria dia izao zavatra nitranga. Ny olona nihinana sy nisotro. 15. Ary rehefa nihinana sy nisotro tao silo izy dia nitsangana ihany. Inona le dika le nitsangana? Ny olona ankera mihinana sy misotro efa milamina ny olona. Ilamina ve ny sainao? Raha hiarifaly amin'ny olona efa milamina amin'ny fiainany. Aveve ny olona taraiky amin'izany. Mifaly ny olona manao arôzazy ny olona dia izy koa mba manao arôzazy nefa izy mbola tsisy ninona anaovana arôzazy. Mitsangana. Aloha ny olona hisotro sy hihinana. Tsy rasy kely misotro sy mihinana. Fa ny olona ny olona efa milamina. Ny anao mbola tsy milamina. Mitsangana izy. Dia nakaiza izy? Rondro sy sehely le tiako teny. Sehely sy rondro. Dia rondro moa le ohatry misotrosotro toa dia sehely le mitondra ohatry mampalahelo hoe mitondra tsay izy le tsy tadidiko fa zay mihitsy le anarana le izy. Zay mihitsy le anarana tiako teny izy. Dia nitsangana izy. Lasa izy nakaiza? Lasa nakany amin'ny tempoly izy. Misy azo atao foana ao amin'i Jehovah ry havana. Tena misy azo atao. Raha eo miara-mijanona amin'ny olona mihinana sy misotro efa mananjara ianao tsisy inona io amin'ny fiainanao. Fa raha manapa-kevitra hitsangana ianao dia andeha hitady an'i Jehovah ianao rery. Ny olona rehetra mihinana sy misotro aza menatra miavaka izany. Ianao nge momba e. Jereo ny aminao. Ny olona nga hiantra anao zany. Ny olona nesoanao foana. Ny azy mety lasa izy nitsangana nakany amin'ny tempoly izy. Dia inona nataony tany? Nalainao fanahy indrindra izy dia nivavaka tamin'i Jehovah sady nitomany dia nitomany. Ary narahany voady. Halleluia. Ny fangatahana tsara indrindra, mahomby indrindra, efikasy indrindra eo amin'Andriamanitra
dia io arahana voadomina amin'ny voady i Jehova. Hoe za Jehova raha afaka amin'ity fanadinana ity misy zava-panantenana ao Jehova voady ny hainao ny Jehova n'iny ny ela dia izy tsy nangataka fotsiny ka momba angizy mafy kokoa noho ny olona hoe mbola miandry zaza fotsika zany ry aho. Misy olona nge miteraka fa mety miteny toka mbola tsy afaka miteraka kely fa misy kista kely ny tranonjazanao dia tsapona kely olona kista fa miandry kely ianao zany iafy fa tika momba mihitsy tonga dia Jesosy arahako voady za ozy izy Jehova ary voady izy ka hoe Jehova tompony maro raha mba hetsinzy tokoa ny aneliny ankizy vavinao ianao ka atsiaro ay ka tsy hanadio ny ankizy vavinao ka fa miazazalahy zazalahy mihitsy nangatahany dia meko an Jehova kosa izy amin'ny andro rehetra iainany ka tsoka siakara izany loha tonga dia nataony voady raha menao an'io dia meko anao ihany midika zany ke zany raha mivavaka nge zany ihany ohatrany hoe mivavaka ho an'i Jehova ndray hoe mivavaka Jehova mba omena zanaka ianao satria zanako tonga eo meko anao. Halleloia. Toteo Jehova hoe mila ilaiko izay amin'ny azy satria ho anay ihany vao meko aingana be dia niteraka nefa raha ny tantara dia niteraka izy fa tsy mora aloha ny zavatra nalovany lazain'ny mpaminany mpaminany fa mamo izy satria tena tamin'izany zany ny olona mivavaka ohatro fotsiny dia atsaina fotsiny Jehova mety mivavaka iny fa teritra amin'ny tena nomboka tamin'izany no mivavaka tena mirehitra Jehova raha menao sasalahy tokoa Jehova dia miteniteny dia jereny ele avy lavitra izy ele hoe mamy io vehivavy satria tsy fanao ny vehivavy tamin'izany ihana zany tena zany tena nipotehany ihana ny ravainy ihana zany zany fahazarana mivavaka zany no fahazarana vavy fihazarana vavy eto fotsiny fa nitapahany ihany zany ny ravainy zany satria tsy vitan'izany intsony ny fiainany mila miresaka amin'ny Jehova izy mila mifandray amin'ny Jehova izy mila mitohany tamin'ny Jehova izy mila naminao voaty tamin'ny Jehova izy ianao aza menatra miavaka zany fa ianao inge azo zavatra miavaka ny olona manao zavatra miavaka ihany no azo zavatra miavaka. Halleloia. Raha te ahita ny tsy fahita hony dia mba manaova ny tsy fanao. Halleloia. Ka zany ke zavatra tsy fahita zany momba miteraka zany dia mba sahia manao zavatra tsy fanao ny olona. Ny olona vavaka taloha 5 minitra fa ihana elany teo. Halleloia. Dia fantatsika ny toeran-tantara fa tena niteraka izy. Mahafinaritra be na miliny nanatsoandrana vavintsika rozy na n'ilay lesona hoe isika kosa izy mba tokony hiteraka ohatriny io fa hiteraka zanaka ara-panahy. Inona koa ny hevitra izay? I Samuela dia zanaka ara-nofo, i Ana dia olon'ny nofo. Fa azo raisina ihany koa ilay havana ohatra antsika mpanompon'Andriamanitra reto. Halleluia. Isika reto eo amin'ny androm-piainantsika dia tokony hiteraka zanaka ara-panahytsika na dia ray fotsiny areo amin'ny fiainantsika. Hoe misy olona nitorianao teny dia nentinao tao amin'i Jesosy. Halleluia. Halleluia. Dia nitarika ny olona anankiray ao amin'ny fahamarinana. Raha misy olona zany anankiray voatarika ao amin'i Jesosy, voatarika ao amin'ny fahamarinana dia iny olona iny atao hoe zanaka ara-panahy. Halleluia. Amen. Dia andaotsika mba hangataka amin'Andriamanitra zany mba hoe zanaka ara-panahy Jesosy. Nahazo esoeso izy esoesy teny itsika ty tsara tantarako anareo kely ty zavatra naintsika eto amin'ity fandarantsika radio ty. Ny fandarantsika ty dia mahazo esoesy teny amin'ny mpanompon'Andriamanitra sasany ary tsapanay sy renay sy fantatray zany. Tamin'ny vao nanomboka ty fandarantsika ty dia misy olona miteny izy inona koa ny azo atao amin'izany en ligne zany, inona koa ny azo atao amin'ny hoe en ligne zany ny mpandara tsisy fiangonana tsisy inona. Ary na dia sasany aminareo ato amin'ny groupe izay mandray dia nisy nametra-panontany mihitsy zany mba ahoana ny atao amin'izany. Andao mba mivavaka eto aminay. Rehefa iaho hivavaka aminay moa zany tsy hivavaka eto aminay. Dia hoy ilay olona hoe ataoko ahoana ny atao an'izany hivavaka en ligne zany. Manao batisa en ligne tsika. Manao batisa anaty
miandry kely indray aloha tsika. Mitady tapaka foana fa mangataka aminareo J'adore dia mangataka aminareo koa hiteny raha ohatra ka efa maheno nareo. Rehefa miverina amin'ny laoniny dia miteny amin'ny fotsiny nareo. Alleluia. Efa mety fandaharantsika ety koa dia be dia be mihitsy no somary tsy naran'le ravivaviny ana Penina fa be dia be koa ny mpanompon'Andriamanitra na fiangonana Penina mba anisan'ny teny azo fandaharantsika vao nanomboka dia anisan'ny teny tsy ho lasa laizy fa en ligne zany dia ahoana ny ionanao amin'ny olona, dia ahoana ny ampahiresanao amin'ny olona, ahoana ny délivrenao amin'ny olona, dia ahoana ny batisa. Dia misy mahametsy ny hatraminy hoe tsy anaty batisa tena ny endry zareo natao ny ana anaty benoara manao batisa. Dia fanontaniana apetrako aminareo hoe inona moa zany no inona moa ny hevitry ny batisa. Hevitry ny batisa hoe baptizo, immerger amin'ny teny frantsay, zany hoe atsoboka, miletika, zany ny dikan'ny batisa, asoka. Rehefa misoka dia zay. Misy an'ireny miaramila any ivelany ireny zao any amin'ny désert ireny any Iraka ry zareo dia amin'le pelleteuse be iny izy no asiana an'le labaly dia asiana rano dia eo no atao batisa. Dia be dia be nanenjika manao batisa en ligne, manao toriteny en ligne. Fa ny tsiky fotsiny tamin'ny nandeha amin'izay ny Covid. Ireo Penina rehetrarehetra ny teny tao dia en ligne ve dia tonga aiza? Nanao en ligne daholo fa confinement. Hoy ny teny malagasy ny vavany tsy atao be mamerina azy. Fa raha olona tsy mivavaka tsika dia anaovantsika live mihitsy ireny olona ireny tena hoe izy io fa hitako eto amin'izay angamba mety ireny en ligne. Tsy nanao vavaka en ligne ake tamin'ireny Covid ireny. Tsika efa nanao en ligne foana nisy Covid na tsisy. Atsika nahazo empanahy amin'izany. Fa nanavao le olona le Penina ny teny nanesoso antsika aloha amin'izay zany inona koa zany zavatra en ligne reo zay nanao en ligne ataon'ireo amin'izay. Dia aila izy mety any. Ka izao isika zany dia tahaka ny hoe toeran'ny ana ihany mbola momby. Reto nisy hoe ninana sy nisotro ny olona. Be dia be ny misy na aty andafy na any Madagasikara be dia be ny misy manao fampisehoana rehefa sabata, manao fampisehoana rehefa lahady koa na ohatr'izany ny fampisehoana evangelika fa tsy dia tena hitanareo any izay mivady satria maninona reny nge le hoe mihinana sy misotro efa mety ny ana dia efa manao fampisehoana sisa. Fa izay mbola tsy maintsy mitsangana fa mbola momby mbola vitsy ny mpino mbola vitsy ny voatory. Dia raha fotoana andehanana hijery spectacle zay satria zay tsy mahay mifaly fa raha fotoana hijerena spectacle evangelika fotoana ahafahany manao mipianatra baiboly olona iray na roa na telo anatin'ny lahady après-midi dia efa fifaliana ho anay zany. Mbola tsy any anatin'ilay mandeha mihinana sy misotro aloha zao fa mbola any amin'ilay mitsangana miezaka mba hiteraka mangataka amin'Andriamanitra mba hanana zanakara-panahy. Alleluia. Zany nge io zavatra io avany mba tsy hoesoeson'ny olona foana hoe 20 foana no mijery firy taona zay tsika teto 20 mba faly raha tonga 50 zany. Misy fotoana tonga 70 fa ty zao nena 20 mbola azo lazaina ho momba ihany. Tao anatin'izay fotoana ela zay zany raha misy olona angera mananangana fiangonana zany zao dia variana mihitsy any Madagasikara. Misy olona manangana fiangonana ao anatin'ny 2 taona efa manana olona 2,000. Zay tena ela. Dia tsika teto efa mba 7 taona zao niogahogana isan-kanleto. Olona efa 50 zao ny olona tena hoe ao anaty groupe izay mare zany tena hoe reo zany raha tena hoe atao compte reo zany ny ohatrany anaty fiangonana anankiray.
Kely zany. Kely zany. Andrano mahatonga antsika mitsangana foana. Tsy afaka ny olona mihinana sotrosotro. Ny olona zao manao débat eny amin'ina moa eny amin'ny réseaux sociaux. De miara misotro amin'ny olona anaovana débat. De ny olona zao manao ino sy manao hetsika évangélika be de be. Fa izay mivady zao tsy ho hitanareo eny mihitsy satria ny antony mbola tsy maintsy mitsangana aloha. Sy te-hiteraka. Alleluia. Fa zao. Zay dia efa nivoady. Jesosy zay rehetra omenao anay eo, tsy ho anay. Fa entinay ho any aminao. Alleluia. Tarihanay ho any aminao. Zay tsy hitory afa-tsy ny lalan-danitra. Alleluia. Tsy hitory zavatra hafa ankoatran'izany. Alleluia. Awelana ho aingana, tsy maintsy hiteraka ianao io. Tsy hijanona ho mombo eo zany foana ianao. Fa mandehana mitsangana. Toloma amin'Andriamanitra Tompo. Mba ome zanaka ara-panahy. Mba ataovy matafita olona any an-danitra. Mba ataovy matory fahamarinana amin'ny olona. Mba ataovy mamparana ny olona ny fahamarinana. Alleluia. Ho tahin'ny tompony antsika rehetra. Tsy ataontsika lava be ny fandarana efa voalaza zay tokony voalaza. Dia zay ny zava-dehibe. Alleluia. Dia mangatah ianao an'izany hoe za Jesosy mba te hiteraka amin'izay aho hoe. Mba te hitondra olona any an-danitra amin'izay aho hoe. Alleluia. Fa zany zao no tena azaka zahantsika amin'izao akaiky ny fiavian'i Jesosy izao. Hoaniko mihitsy any resaka taman'olona manao hoe mety amiko mihitsy inge ho ary zoky le zay vitsivitsy olona kely mba olona entina ety. Ny olona entina ety inge ho ary zoky mbola tsy ampy 10 mantsy le zoko ara-panazy. Mahafinaritra ao le zoky satria zao olona 10 reo 10 reo amin'ny groupe zay maresy mbola vitanay manaraka arianina izy. Ary manino ny anina manotro fa raha arivo areo zoky tsy arakay. Reo no hitan'Andriamanitra zakay dia faliana. Alleluia. Ka za koa miteny anao androany hoe andehana mangatah isan'andro fa tsy maintsy hiteraka ianao. Tonga fizarana fahatsapana tsika ry havana malala. Ndao tsika hizara fahatsapana. Inona no zavatra nakasika anao? Inona no azonao ambara tao anatin'izay rehetra voalaza izay? Anao ny fitenenana. Alleluia. Ndao asitsika sary. Alleluia. Andaso aloha ho asitsika sary. Miafa voarenao ny afatra solatatsika androany, lesantsika androany. Dia mangatahana Andriamanitra fa tsy avian'Andriamanitra ho momba mandrakizay io zany fa tsy maintsy omeny zanaka ara-panahy ianao. Tsy maintsy hatavita ny filazantsara ianao. Tahian Jesosy ary Aingonina Rodriguez. Inona ary ny azonao lazaina sy ambara anao ny fitenenana? Mankasitraka pasteur na fitenenana dia manona fiadanan'i Jesosy ho amintsika rehetra. Mankasitraka anareo miana-dakota amin'ny tenin'Andriamanitra mampahery be. Ny voalohany aloha tena nakasika be anahy dia ny fahaizana misaotra. Manomboka zao tsika zany dia mba mianatra an'izay fomba fivavaka izay hoe raha mivavaka tsika ao anatin'ny adiny iray dia atao hoe eo 40 minutes na 50 minutes raha lanina fisaorana fa 10 minutes no angatahana. Tsara zany ny fisaorana ny be dia be fa ny fangatahana tena fohy. Dia ialana koa ilay fahazarana hoe raha misy zavatra mba tena tianao tanteraka zany eo fiainanao dia manao tahaka ny sonina ajano mihitsy ilay vavaka mety nanana fahazarana vavaka ka ohatran'ilay vavaka nakapory be izy taloha fa teo izy dia tena hoe miteny tena hoe miresaka tamin'Andriamanitra ary izay indrindra moa nahatonga ny herim-pisorona ny teny anazy mamo. Dia tahaka izany koa zany ny fomba fivavakantsika izao mba miova hoe tena hoe miresaka mamboraka. Ary ny zavatra tena mandona amin'ny fon'Andriamanitra dia ny vavaka arahana voady. Dia ny fahatelo hoe aokatsika mba tsy hijanona hoe momba foana fa mba hiteraka sazara-panahy
mba hataona fanan'olona zany mba hatondra olona ara-panahy ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia izay tena nakasika mpianahy pastera dia mankasitraka indrindra tahiny Jesosy. Amen. Alleluia, mankasitraka indrindra anao ranavavy aingodirina Rodriguez tamin'ny fizarana fahatsapana mamy be. Dia Jesosy koa maro fitianao mitombositra sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia, Jesosy amalo fity. Fatsika mbola piditra olona hafa manaraka indray izara fahatsapana manaraka. Alleluia, fatsika piditra olona hafa indray raha efa ao ary rahalatojo dia minanao fitenenana inona nakasika anao, inona ny azonao ambara androany anao ny fitenenana. Jesosy taontsika rehetra dia misorafotsika pastera nambe fitenenana ny tena nakasikana voalohany le hoe ny fangatana nataony ana dia ny koro fotsiny dia mivavaka izy tena nataony mafy tena hoe mivavaka tamin'ny fony tena nanao zampatra milovaka mihitsy izy tena tsotro ny vehivavy sasany fa tamina andinina anakiro fotsiny fa rehefa nivaly amin'izay iny tena ny tariny amin'izay lava be lasa andinina anakiro. Alleluia, dia tena tsara fanao zany fisaorana betsaka no ny fangatana. Dia nakasika be anahy koa le hoe atsika efa zatra olinina. Alleluia, dia olona na amin'ny etsiny izay olinina ve ahoana zany olinina ahoana zao anefa rehefa tonga ny Covid reny koa olona manana olinina. Alleluia, dia fisaorana an'Andriamanitra atsika efa zatra efa nampianarin'Andriamanitra tao anatin'izay. Alleluia, dia nahafinaritra anahy koa le parapara miteny hoe amin'izao tsika mila mitsangana sy fotoana mbola fisakafoanana sy miara-mifalifaly fa fotoana zao mbola hitsanganana fa mbola tokony hiteraka zazara-panahy na dia ray azy tena atao kameniny zany. Alleluia, dia mahafinaritra rehetra Jesosy dia misaotra-betsaka anareo tamin'ny toriteny nareo mianadahy. Jesosy ampitombotsika sy fahasoavana anatin'atrany. Alleluia, amen. Alleluia be mankasitraka an'izany tototsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay. Dia Jesosy amaly fitianao mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Tsika piditra olona hafa manaraka indray tsika izara fahatsapana. Alleluia, dia asitsika sary ihany. Alleluia, rehefa ao ary raha nybavy marina ty anahy dia minanao fitenenana inona ny azonao lazaina androany. Amen. Tany tompo pastera tena nakasika anazy zany hoe mety kely ny fangatana ataontsika fa rehefa mipoaka iny dia misaotra an'Andriamanitra isika tsy maninana tsy mangataka za fa dia tena hoe maka fotoana mihitsy manao fisaorana an'Andriamanitra ohatrany hoe ilay fomba fataonareo sy zokomampiona zany hoe ampatoriana ny ankizy dia tena hoe midera an'Andriamanitra na manao écouteur satria sao dia matahotra hoe misy manao bruit amin'ny alina zany. Dia tena ohatry nakasika be anahy iny dia hoe mahay izy misaotra sy mankasitraka dia tena hoe tena nakasika anahy koa zany izay point faharoa izay. Dia fahatelo dia hoe manaova fanapahan-kevitra mitsangana dia mandehana manantona an'Andriamanitra rehefa misy ny problème rehefa ngeza-be ny olona dia tena manao fivavaka hoe fataon'ny olona misy problème zany fa tsy atao kelikely fotsiny mivavaka satria ny olona efa manao fety efa misotro mihinana dia tena tsy any aminao intsony ny olana zany tsy maintsy hoe todika any amin'Andriamanitra ianao dia arahana voady. Dia fahatelo farany hoe mila miteraka ara-panahy sika mitarika olona anankiray na ray fotsiny aza ao anaty Jehova dia mivoady no atao amin'Andriamanitra amin'izay zavatra izay dia mitarika olona any an-danitra. Alleluia, mankasitraka anao raha vavy marina ty anahy tamin'izay vavaka tao anatin'ny fizarana fahatsapana mamy be izay dia Jesosy amaly fitianao mitombositra sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Mbola izy zara-pahatsapana, mbola izy zara-pahatsapana sitsika sary aloha. Alleluia, nao sitsika sary aloha. Dia raha efa ao ary zandriaina dia anao ny fitenenana inona ny azonao ambara androany, inona ny azonao lazaina anao ny fitenenana.
betsaka nareo menadata amin'ny teny mama mampanindipenitra ny zavatra voalaiko androany dia hoe efa mangataka isika dia kely ny fotoana fa ny fotoana tokony hisoratsika Andriamanitra no mipetraka dia efa izany teny izany androany satria ny fahavavaka amin'ny Jesosy anahy dia tena hoe mila manao fisaorana lava dia ho Jesosy atiny hoe fisaorana mila dia voankazo betsaka be tena dia zavatra faharoa koa dia izay tokony miteraka fahavaram-panatrika anankiray araka tamin'i Jesosy sika rehetrarehetra. Alleluia. Mankasitraka indrindranao raha nampaviana raha izay fizarana fahatsapana izay dia Jesosy hamaly fitianao dia mitombo sy fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asany tompo. Alleluia. Tsy nanontaniranareo satria aloha tonga dia sy mpirava aty satria raha mbola hanao votina isika dia efa lasalasa ihany ny fotoanantsika. Dia andaontsika hanao hira anankiray tsika moa izany dia mbola miaina ao anaty voninandro pasika foana tsika dia andaontsika hanao hira anankiray hira pasika amiresantsika voninahitra an'Andriamanitra dia ataontsika ty hira ty aorian'izany tsika tonga dia hivavaka hamarana ny fotoana angatana ny tompon'andraikitra ilaon'ny zoma dia hivavaka tsika aorian'ity hira ity. Menao finaritra daholo ary ankalazan'i Jesosy tsika ilay tompon'ny tompo sy ilay mpanjakan'ny mpanjaka. Menao finaritra daholo. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge manger ta peur, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éterne, tu es né dans une étable. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume et réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et alors du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de l'eau, tous les anges courent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont ressuscités. Et l'Église de Christ est née, bien baptisée par l'Esprit. Et cette bénédictée ancienne se
résistera à jamais. Ce sang et en son nom, sa victoire je suis l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Alléluia. Misaotranao zay Jesosy malalany amin'ny fitiavanao anay. Misaotranao zay Jesosy ny amin'ny fataterahana fotoana teto androany. Voninahitra ny eo anao. Avy aminao zao fitahiana izao. Avy aminao ny fataterahana zao fotoananay izao. Ka ianao no menay voninahitra. Sotra fanadineka tapaka aza dia tsy tapaka fanarovanao. Jesosy malalo dia tahio ary zany teny zay voatory teto zany mba iletika anatin'ny fonay tsirairay avy dia iletika anatin'ny sainay arotsaronay foana ary tsisy afaky ny analany zany ato aminay, ato anatinay. Fa efa voafafy ato anatinay zany dia ialehibe ato anatinay zany teny zany. Sotra Jesosy malala. Dera sy ny haja ny sotra sy ny voninahitra dia atolotra ianao satria avy aminao ny fataterahana rehetra. Avy aminao ny fanatanterahana rehetra. Dia tahinao anay Jesosy ihany ty fandalinay ity mbola anako eto foana mandra-piavinao eny amin'ny raho lanitra. Sotra fa mbola menao hery tanjaka sy fahasalamana sy fotoana izay rehetrarehetra ahafahanay mihaona isan-kariva eto mifampahery amin'ny alalan'ny teninao ho anao rery ny voninahitra ary isaorana anao ny zavatra rehetra. Misaotra indrindra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ampandrosiana ny vavisika Anglina Rodriguez hivavaka ho an'ny firenena. Anao ny fitenenana. Alléluia. Mankasitraka pasterana ny fitenenana niaraka ivavaka asika amarana ny fotoana sy hitondra mivavaka ho an'ny firenena. Jesosy malalana eo. Tena hoe faly izay Jesosy totoza soma tsara ny fandaharana tamin'ity anio ity. Na dia nanao ny ataony niezaka nanyelingelina ny devoly dia nahery kosa ny fitahiana sy ny fomba anao izay fandaharana izao dia voatory teto indray ny afatrao Jesosy malala ary isaorana ianao lehibe dia lehibe ny teny izay nampitondrainy ny mpanomponao. Eny koa Jesosy malala tena hoe misaotra anao izay amin'ny zavatra rehetra ary ho fiainanay tokoa zany hoe misaotra anao zany mame voninahitra ny anaranao hiala amin'ny fahazarana fa tena hoe iova Jesosy tena iova amin'izany fanomezam-boninahitra anao zany ny amin'ny zavatra rehetra izay omenao anay. Eny na dia hoe ao anatin'ny olana ara dia nahazo fampianarana mihitsy izay Jesosy androany na dia mandalo otra anara dia mba miezaka mitady zavatra isaorana anao Andriamanitra mba hialana amin'ny famesan-tsiny anao Jehovahandriamanitra satria tsapanay ary reninay fa tsy misy an'izany vavaka nangatana taminao ka tsy hovalianao raha toa ka hoe ahasoanay. Isaoranay anao zany Jesosy malalo ary isaoranay anao konkoa satria nampianatra anay ianao Jesosy androany mba tena hoe ahatonga anay tsy ho momba foana fa mba hoe hiteraka zazara-panahy Jesosy malalo amin'ny alalan'ny teninao. Ny teninao izay ampitainay, ampitanay amin'ny hafa ka mandray izany ny hafa Jesosy mino izany izay no mahatonga anazy ho lasa zanakao. Jesosy malalo misaotra anao koa izay mbola mifidy anay ianao ataonao ho fitaovana hahatonga ny olona
ho voataonao amin'ny fanjakanao Andriamanitra. Ankehitriny Jesosy malala dia hitanao fa mbola vitsivitsy zahay ny eto amin'izao andramoka izao. Nefa izay koa Jesosy tsy kivy amin'izany mananteny izay fa mbola hitombo eo ary hitombo miandalana mandalana eto dia efa hisaorana ianao sahady. Niza tonga nanatrika teto nandeha izany teny izany Jesosy ka mbola tsy tafiditra ao anatiny isan'ny zanako ara-panahy dia tena hoe hikasika amin'ny fony ny teny izay norenesiny teto androany ary hanana fanapahan-kevitra hanolo tena ho tonga ho zanakao Andriamanitra iray. Dia ankehitriny kosa Jesosy mitondra ambavaka ny firenenay izay tsisy miafina aminao. Tena hoe raha firenenay tsy eo Andriamanitra dia tena hoe mampalahelo satria dia hitanao tsisy miafina aminao fa miady hatrany ny vahoaka malagasy. Tena hoe miady tena fandatsakaina fandatsadra Jesosy amin'izao andro akatiky mibasika izao andro fifamelan-keloka. Tena hoe ampanjaka ao amin'ny firenena io fifankatiavana Andriamanitra, ampanjaka ao fahamarinana ary indrindra fandrofana masinao hirotsaka amin'ny vahoaka malagasy tsirairay avy amisana maratonga indrindra hatrany amin'ny madinika indrindra. Jereo marivo na reo tsy manan-kelovana reo mahantra no anona ny tediavina. Ary ny Jesosy ny olona mandro fotsy amin'ny firenena io ankehitriny fa dia mipetraka fianao am-pelatananao izany. Dia jereo koa ireo mpitarika, ireo ray aman-dreny miara-panahy mpitondra fivavahana mba tena hoe hitory fahamarinana Jesosy fa ankehitriny koa nge Jesosy dia efa tsy fantatra intsony hoe iza ary no tena ho raisiny. Efa namasinao hiasa, efa namasinao hanjaka mba tena hoe ho mpitarika mahitsy mbola amin'ny lala-marina ny mpitondra fivavahana amin'ny firenenan'ilay io Jesosy ary mba amin'izany mihitsy atanteraka izany teny izany amin'ny firenena io mba hisy zaza ara-panahy hitsangana indray ao amin'ny firenena malagasy io Jesosy malalo dia ianao no angatanay hiasa amin'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Ankehitriny Jesosy malala dia apetraka fianao am-pelatananao hatrany ny fiainana ny ireo rehetra izay manana hetaheta manana fina Jehovah Andriamanitra mba hiroso amin'izany hanao dingana hiroso mba ho isan'izany hoe olonao Andriamanitra izany dia ianao hiasa na iza Jehovah Andriamanitra ka manam-paniriana izany dia angatahako fanamasinao hiasa anaty amin'ireo havanay izay mbola variany ireo Jehovah Andriamanitra mba fanirinay ny Jesosy mba izy hanolo tena koa izy ireo mba ho tonga olona ho zanakao ho mpandova amin'ny fanjakanao Andriamanitra iray. Izany ny heta-pona entina tianao amin'izao ora sy fotoana izao koa tanterao aminay araka ny penitra ny fonao sy ny fitiavanao izay rehetra fantatrao azoanay Jehovah Andriamanitra. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo tenay no anaovanay izao vavaka izao. Aleluia, amen. Aleluia. Mankasitraka indrindranao ranabavy haingo nirina Rodriguez anatin'izay vavaka nentinao teo izay dia Jesosy any hamaly fitianao tombositra sy fahasoavana hatrany dia marisa foana amin'ny asan'ny tompo satria ny ranabavy rozominako tamin'ny tokoteny mahafinaritra be sady nampahery Jesosy hamaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia misaotra ny ranabavy keke koa tamin'ny vavaka mamy dia Jesosy koa hamaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia misaotra na rehetra izay nizara fahatsapana mialatsiny aminareo izay mety misy ny antso nefa tsy mipoitra tsy hitako tao ilay izy raha tsy efa tapitra ilay izy vao mipoitra teo vao hitako teo nisy koa ny nampatsiahy dia lanatsiny fa mihinam-bary izy moa misy latsaka dia rapitro indray nareo mandray anjara fa dia mialatsiny dia misaotra nitsika rehetra tonga niaraka teto-pona dia lavalava ary fandana dia mbola rehetritsika hatramin'ny farany Jesosy hamaly fitianareo dia mitombo fahasoavana hatrany dia tapandriamanitra daholo ambotsika ny amin'ny landra Jesosy ka tahiny tompo velona soamantsara tsika dia rapitro indray tsika dia efa eo neto dia manapotaka izany ny akiradio mandeha dia menu phone ny akiradio dia ahery ianao akiradio.radio12345.com ahafahanao mihaino onjam-peo akiradio misy totezaka ny adiny teno amin'ray amin'ny 7:70 maraina amin'ray amin'ny 7:70 rary. Tahiny Jesosy daholo mahery isika rehetra. Amen.